Manohy ny asa amin'ny fitandronan'ny filaminana ny mpitandron'ny filaminana ary tsy misy fiatraikany amin'ny asa sahan'izy ireo ny tsy mbola nahavoatendry ny mpikambana ao anatin'ny governemanta araka ny fampitam-baovao azo avy eo anivon'ny ministera misahana izay filaminam-bahoaka izay. Fanampanazavana. Ny fotoana mbola tsy mahavoatendry ny mpikambana eo anivon'ny governemanta dia tsy misy fiatraikany amin'ny asan'ny polisy pirenena araka nambarany teo anivon'ny ministera misahana ny filaminam-bahoaka. Tsy mitsahatra manohy ny asany ary manatanteraka hatrany andraiky ny polisy pirenena kaisany amin'izany ny fiarovana ny olona sy ny fananany sy ny fampiarana ny didy aman-dalàna. Polisy mahery ny roapolo amby zato misahana famoivozana tandrenivohitra ary amin'izao fotoan'izao no midina hifotony mba hampianana ny vesatra fitohanana fiarakodia eny fa na dia olana aza ny fotodrafitrasa momba ny lalana raha ny fanazavana. Iara-malala hoy ny avy amin'ny ministera misahana filaminam-bahoaka fa ny lavadavaka eny amin'ny fotodrafitrasan'ny lalana noho ny fiavian'ny orana sy ny fahateren'ny lalana ary ny famaroany famezivezy no tena olona fifamoivozana eto Antananarivo kanefa dia tsy mikely soroka amin'ny polisy pirenena any amavanana ny vesatra izay fitohanan'izay mba tsy hiatraika be loatra any amin'ny vahoaka. Amin'izany fandrindrana fifamoivozana izany dia mifanampy ireo polisy izay miasa eny anivon'ireo sampanan-dalana lehibe sy ireo mandeha moto na antsoina hoe brigade mobile de la circulation izay samy arindrany eo anivon'ny compagnie urbaine de la circulation sy ny corps urbain. Mitohy ny ezaka amin'ny fisorohana atao manoloana ny asan-jolahy ka tanjona moa ny ampitombo ny tany ireo asan-jolahy tsy tanteraka izay nahatratra 770 isan-jato raha ny taona 2014 teo resahana. Mifandraika amin'izany indrindra moa ny nahatrara ny polisy miady amin'ny asan-jolahy mahery vaika sakelika voalohany ao Anosy na ny BC1 tamin'ny aliny alahady teo, ny telo tamin'ny roa andian-jolahy ampolony mitambasy sy mandromba ary manakorotana eto Antananarivo renivohitra. Ho an'Antananarivo manokana ankoatra ny service anti-gang izay tsy mitsahatra manao fisafona dia mivezivezy manerana ireo faritra mena sy mampafantatra ny fisiany isaky ny toerana saripady amin'ny lafin'ny filaminana eto andrenivohitra ny sampana vonjy-taitra avy amin'ny commissariat central sy ny unité d'intervention rapide na ny UIR na andro zany na alina. Manampy azy ireo koa moa ny polisy eo anivon'ny beoportany valo misy eto Antananarivo renivohitra. Manoloana ny ahian'ny olona amin'ny metisina basy miparitaka dia efa mandray fepetrany eo anivon'ny polisy pirenena ka baiko entitra no nomena andriamatoa ministra filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Randimso Blaise Richard ny mba hiambenana sy anaovana andromaso ireo tompon'ny polisy rehetra. Mikasika ny vinan'ny ministera ho an'ny taona 2024 moa dia mifantoka amin'ny fanatsarany ireo ezaka efa vita tamin'ny ady amin'ny asan-jolahy sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fametrahana ny fitsipifehezan'izany. Hotsindrina mafy ny fampitaovana sy ny fotodrafitrasa mba hahatrarana izany tanjona izany.